Araka ny fotoanan'ny fanomezana Douglas Tobkovavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny talata ity manolotra ny arabo mba ampirarintso ihany koa antsika izay manaraka ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra ma TV amin'ny takariva ity manasa antsika hatratr'izay nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tontolo politika avy hatrany no antsika misantatra ny fampahalalam-baovao ary tonga eto amintsika androany délégation avy amin'ny SADC izay tarihiny docteur Leonardo Simao nisy indrindra moa ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety teny am-piandohana ny tompona ndraikitra avy ao anivon'ny SADC dia maniry ny iravonan'ny krizy misy eto Madagasikara amin'ity taona ity izay ihany koa no nambarany docteur Leonardo Simao teny am-patongavana. Manantena ny voan'ny firenena ao anatin'ny krizy ary ny avitan'ny fifidianana amin'ity taona ity docteur Leonardo Simao izay mitarika ny délégation ny SADC araka ny nambarany dia efa betsaka ny dingana efa vita amin'ny fanatanterahana ny sorodalana ary efa nisy ihany koa izy ny tetiandro izay efa navoaka ary ny ekeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena ary anohana ny ezaka vita amin'ny malagasy sy ny mpiara-minan-dokafa amin'ny fanatanterahana ny fifidianana no antondihany eto Madagasikara. Tout le monde espère devoir terminer une phase difficile de l'histoire du pays avec la tenue des élections présidentielles législatives et commencer un nouveau chapitre dans la vie politique du pays. Il y a un parcours déjà fait très important qui a eu une étape très importante avec la signature de la feuille de route l'année passée et l'approbation du calendrier électoral et aussi tous les efforts qui sont en cours en préparation des élections. Donc nous sommes là cette fois pour accompagner tous les efforts qui sont amenés pour le pays et pour les partenaires de Madagascar vers la préparation des élections. Anisany nametra amin'ny mpanao gazety fanontaniana tamin'ny mitarika ny délégation ny SADC ny fahafahan'ny Andriamatoa ary Ravalomanana miverina tandrazana mialohan'ny fifidianana. Nilaza ny docteur Leonardo Simao fa anisan'ny teboka hodiniana mandritra ny fampiresahana amin'ny vondrikery sy ny mpanao politika eto Madagasikara ny momba izay ary izy avy eo nitaritra izay ataony any amin'ny SADC izay hanapaka afara ny momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha eto tandrazana. Nahoana ny misy indray ny fihainoana ny malagasy kanefa efa nisy ny fihaonana samihafa izay nitanterahana teto toerana sy tany ivelany. Nous ne savons pas, nous savons encore, c'est quelque chose que nous avons écouté les uns et les autres et voir les questions qui se posent. Nous écoutons dans les nouvelles qu'il y a des positions des uns et des autres, mais notre tâche c'est d'écouter les uns et les autres et voir quels sont les arguments que chaque côté présente et présenter ces arguments au leader de la SADC pour qu'elle tranche la décision finale. Laza ny docteur Leonardo Simao fa ilaina hatrany ny fampiresahana sy ny fampenoana ao anatin'ny tetezamita mba ialana amin'ny fanapaka-hevitra tsy niarahana anapaka. Raha nanontaniana mikasika amin'ny fandraisana andraikitra nataon'ny FFKM amin'ny fampihavana-pirenena kosa ny docteur Leonardo Simao dia laza izy fa azo raisina avokoa ny fandraisana andraikitra raha toa ka ahafahana mamoaka amin'ny crise. La réconciliation, c'est très important, hein? C'est bon. C'est bon. La réconciliation nationale éventuelle. Pardon? Et une médiation éventuelle, qu'en pensez-vous? Oh, je ne sais pas. Nous venons d'arriver, donc il faut les écouter d'abord. Mais toutes les initiatives qui peuvent aider les Malgaches ou les pays à être bien préparés pour les élections sont bienvenues. Les Malgaches sont libres de prendre des initiatives qui peuvent aider les pays à progresser vers la normalité politique. Hitoetra ny faharoa amin'ny volana febroary avy izao dia ny délégation avy amin'ny SADC mandritra ny 5 andro izay ivanianany eto Madagasikara dia izy ny fihainoana izay ataony amin'ny hery politika samihafa eto amin'ny firenena sy ny tompona andraikitra amin'ny androm-panjakana samihafa ka tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny tetezamita. Ny fodiana Andriamatoa Marc Ravalomanana momba ny fampitsoran-keloka, fampihavana-pirenena, fifidianana ny voalaza fa anisan'ny teboka hodiniana mandritra ny dinika samihafa.